sy radio anareo Sombiny aitsika. ireto avy no hamelona ny tantara Ony mamy sy laza tojoery ony felana bodin'irina sy raha eva sofinaritra niaraka tamin'ny Andritiana Ra Stefano sy ny tanora. Nandray feo sitraka nandrindra sy nanantotosa no fiandrianjara Sombiny aitsika. Sombiny aitsika. Ertina, ahoana kay ny programanao rapitso? Rapitso? Sy dia misy inona loatra fa miasa ohatran'ny mahazatra ihany fa ahoana? Ka rapitso manko rendez-vous-ko amin'ilay dokotera dia mba saika hoe hiaraka ho antsika mivady. Tsy mba afaka miala lolo kely any am-piasana kosa ve ianao ohatra? Ohatra ka rapitso ny rialo ny tonga netany. Tonga rapitso daholo izy rehetrarehetra dia tsy maintsy anara-masina marina an'izay ao am-piasanako. Ny maraina zao ohatran'ny amoron'ny ekipa rehetra aloha. Tena ohatran'ny tsy ho afa miala mihitsy aka. Fa maninona nefa ianao raha mitondra chauffeur e? Tsy dia tiako loatra ianao raha ianao no mitondra fiarako. Ianao koa aloha amin'ity asanao ity dia tena sepitra foana ka tsy hitany e. Zara mba misy fotoana mba iarahana amin'ilay vady fa dia miala maraina dia alina vao miditra ny trano. Ialy ka raha tsy miasa ohatran'izao anie za tsy ohatran'izao ny fiainantsika. Zao tsika hitandry tsara ngamany. Manana trano sady tsara tarehy. Ny fiara mifidy izay tiana hoentina mihitsy rehefa hivoaka. Izay zavatra tiana hovidiana sy angatanao dia azo daholo. Azo lazaina fa hoe manana ny ampy mihitsy tsika. Eny e, marina anie izany e. Tena miasa mafy tokoa ianao ary izany matoy izao antsika fa na dia izany aza mba ilaina ihany fialan-tsasatra kely ka mafy loatra ny asanao marina. Efa mahazatra eo ry mialy ary tsy dia izany mihitsy ny izao ny olako e. Ny tena mampiasa ny saiko izao dia ny hoe ahoana no hafen'ny fahasambarana ho tokantranontsika. Manana an'izay rehetra ilaina mihitsy tsika kanefa ilay harena tena sarobidy ny tena tsy azontsika hatramin'izao. Izaho aloha dia tena mahatsapa mihitsy hoe misy fahabangana be mihitsy. Fahabangana ahoana Ertina? Tsy ampiangana fitiavana omeko anao sa tsy mahafa-po anao fikarakarana ataoko? Za mihitsy rialy mba eritreretinao ny efa firy taona moa izay tsika no mivady nefa aiza hatramin'izao dia mbola tsy hisy feon-jaza na dia iray mitomany kory ary ato trano. Tsapako anie izany e. Tsapako fa mafy aminao ilay izy ary tena mafy amiko koa fa mba efa mezaka manao izay mety ihany e. Efa mba manaraka fitsaboana azy aho. Hitanao tsara ny fiezahako mitady dokotera etsy roa mba hatateraka nofinofitsika. Ary za mino fa ho avy tsy ho ela Ertina. Tsy ho ela dia zaza eto mansy badabada ato trano. Efa izany foana ny tolomako ambavaka amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Fa mila manam-pona sy fanantenantsika. Ialy efa ela ihany anie izay nanarahanao fitsaboana izay. Fa mba nisy voka ve hatramin'izao? Efa firifiry ny dokotera nanontaniana. Ngamba efa voatetintsika daholo. Mahitambokatra ve? Tsy omeko tsiny ianao raha matavavoaka tena ohatr'izany. Marina tokoa izany. Saingy za Ertina tsy kivy Iala ny enina foana raha mbola misy ny fafahako manao an'izany.
Eny ariko maty ny ihana nefa so dia maika hanimbanao indray ty karazana fitsaboana ataonao ty hoanina daolina fanafodiny dokotera na tambavy niny malala izay asoantsika Andriamanitra e. Tolotsaina avy aminy no angatako mba hitarihany alalako izay tokony atao. eny ary alohaloha atory amin'izay ka tena mbola hoenjana ny asa iandro rapitso. Ie, sady reraka koa. Betsaka kosa ny clientsika androany izany sady amin'izay aloha fa za daholo ry zareo ty restaurantsika ty koa moa efa fahadadaza raha tiako. Ie, marina mihitsy izany teny lehilahy izany ka. Ny antsika kosa anie tena miavaka be amin'ilay sakafo gasigasy dia izay no tena mahasarika ny vahiny mandeha ato. Izany io ihany rarena fa fambiza foana hoe ny lehilahy makandre ty ampiasana tetika amin'ny fiara iny Efa iny hitan'lahy iny ko inona indray ary iny izy dadanareo ve? Dadako ahoana e? Efa tery taona izay nahafatesany dadako. Olo tiako iny. Ay ve miala tsiny akia fa mahagaga anahy dia hoe olo tindry ahoana izy. Mazava be iny izany e. Olo tiako iny. Inona no mahagaga ny lahy izany? Iarena raha ny fahitako an'iny ve dia efa olo efa eo amin'ny 70 taona mahery eo e. Nefa indri 20 taona sady ve tsy efa manambady so dia mba tsisy idiran'ny lahy izany e. Na firy taona iny na firy taona tiako izy tiana fitiavana no irahako aminy. Raha mikasika ny hoe efa manambady indray ie efa manambady koa izy saingy eo ampikarakarana divorce mihitsy ry zareo izao. Iarena tsy mety anie izany ataondry izany za ve no manimba hoy elahy? Andao mihitsy aloha hipetraka etsy amin'ny sezesy dia azavaiko amin'ny lahy tsara. Eno tsara ary hafa ho azavaiko ilay izy. Vehivavy ratsy fitondran-tena be hono izany vadiny izany. Ary izay no tsy nasondry zareo zaza mihitsy. Izy mifofotra miasa, mitady vola, nefa ilay vehivavy no mandanindany vola fotsiny amin'ny rendrarendra. Vehivavy tsy miasa nefa alina be foana hono vao miditra ny trano. Amin'io reraka avy any amin'ny lehilahy avany dia tsy makarakara ny vadiny intsony. Iza kosa ny vita hiaritra amin'izany ozy izy elahy? Iarena mbola saza loatra indri mora avo vitapitaka ny lehilahy loatra. Fironina daholo izao rehetrarehetra izao mba hanapabony indri. Tadidio anefa fa tsy atakalo ny vadiny izany mihitsy indri na oviana na oviana. Ary ny amotika ny fahatany randry fotsiny mahafinaritra anazy. Iarena namako indri dia anariko fa tsy asoandry velivelo ny fiarana amin'ny vadin'olona iny. Fantatro izay ataoko vahatra ary hitan'lahy tsara fa ela miseho manakana anahy indrindra no gaga afaka fotoana fohy. Aza matahotra fa ataoko vavolombelona mihitsy elahy amin'ny mariazinay. Eny ariko mba mananatra fotsiny azy ary andao dia hiasa amin'izay fa misy milahatra andovola koa reto izany. Ndao ary
Allo, ahoana ke? ahoana ihany le hoe tsika mba handeha hanao vakansa kely efa mba ela ihany anie izay hoe handeha izay nefa hatramin'izao mbola tsy lasa ihany. Efa mandamindamina ny asako mihitsy aky za zao vita io dia mandeha tsika fa ono a ahoana aiza zao mba tindry ale tiako aiza hoe ay la zao izay tindry andrano mafana zao no tiako fa za koa efa ela nyleo ranomasina ka sa afaka mikopakelatra kely tsika roa. izay tindry mihitsy teneniny ay ohatra hoe mba han'la réunion ohatra. La réunion? Ie, mafana ny ihany mafana hoana koa e. Izay aloha ny ihany fa tsy maninona izany aleo fa ho karakaraina dia miomantsika dia ny ankoatr'izay ina koa ny tindry Ny tena tiako aloha zao dia le divorce avy tao haingakaingana fa ela loatra ka za nge tena tianao e. za koa ary tianao ary efa teo eo anilanao foana tiako ahirery ianao e. Vonina ny karakara sy tianao fa tsy anao ohatrany nataony mivadinao aminao. Lehilahy ohatr'izao moa ko ampijalianako tena mba tsy misaina aloha zany vehivavy vadinao zany e. Ary aneny izy rehefa hitanao ho tiaviko sy ho hajaiko tsara. raha zany divorce zany indray aloha dia tsisy mihitsy olona faran'izay tsotra raha hialy natohinona ny atalako sy ny ditrako ny tia foana izy vadiko foana izy na dia eo zany atao hoe tsy fananana itaranaka variana be ianao nandinika an'ilay zavatra nyresahanao teo fa maninona efa tena eo andala-pikarakara anazy mihitsy aky miandry kely fotsiny ry dia milamina ny zavatra rehetra eny ariko izay tia mahandro hoe ny fitenenana zany mihitsy ohatrany efa hisaka eto sahajiny fa sambarako rehefa mivaditsika amin'izay fotoan'izay lahy efa misy miantsoantso hoe dada ka izay neny tena ireny sady efa tena tsy andriko mihitsy so kiry arena ohatrany tsy ho afaka ny akandria any am-piasana rapitso andray za tena ampivory aleo ndray tonga dia mody andrasako any am-piasana anao zany ianaoko za efa tsy zatra mody rery izany ntsony fa ianao ve adaly tsy dia mety loatra mifivezivezeno matetika any am-piasana ny koloha tena ohatrany hanahirana ny mpiara-miasa zany fantatro indray moa ry arena fa zany manana toerana ambony ao amin'ny asako ao so dia tsy fantatro indray zany dia maninona tena manimba be ny mahazoko mihitsiko indray ariko rehefa izay ihany dia manao taratara kely zany lava mody androany sady efa tsy ahitanao ihany arapitso sa hijanona ty mihitsy ianao anio alina tena zany raha manaiky mihitsy tia vehivavy tia mara dia ho amin'ny fierinay zany za vohiditry ny trano androany raha izany arena ahoana tena tsy ho afaka hijanona zany aleo fa amin'ny raika ambe misina kiny hoe tsy vita ny telefona tsoa fa dia tsy maintsy miresaka mivatana mihitsy misy zavatra hafahafa kimirana hafahafa hoana tsy azoko namako indray dia tsy maintsy ilazako an'izay zavatra manjoa tsy hanafena kinina satria indry teo foana hatramin'izay nanampy anahy fa ahoana lazao fa miaino mampirafiaky vadiko ahoana heritiana ve dia vita an'izany sady ahoana koa moa ny anaporifonindry fa mampirafy andry izy hitandry nahita faktura tao amin'ny posiny andray andro izay amin'ny anara-mato m'izay lanja arena dia ny zavatra ny vidiny zareo izy indry poketra tenisy ramanitra sady lafo vidy be daholo dia zany ve dia ampilazandry fa mampirafy kosa izy mety ohatra hoe faktura mipetrapetraka teny dia voaray any ohatra izay ihany ange fa ahoana koa ka tato ato izy alina be foana vao miditra ny trano sady rehefa tonga vainy dia tsy misakafo tsony ny maraina moa tsy azo ifampiresana fa tezitezitra
maika lava ary tsy vitan'izay ke fa matetika maheno azy miantso vehivavy amin'ny telefonina foana ary io areny io mihitsy. eny e fantatro tsara indri fa matondra ina mpiantso ohatr'izao dia tena mitombona ilay zavatra fa lazao ary hoe ina ny azoko anampiana andri amin'izany e. Zaho irahako indria ny tany sisikotra ilay sekreterany ao. Mino fa iny mahalala momba azy tsara. Tsy dia mety manko raha izany makano fa mipiara-miasa aminazy rehetra efa mahafantatra daholo ka hanahirana. Sady ny sekreterany iny tsy dia mahazoazo azy izay loatra. Dia raha fantatra ary ilay olona dia ina ny eritreretindry atao amin'izany? Tiako fantatra fotsiny aky hoe izy izany vehivavy tena mampapony fo ny vadiko izany aho. Tsy hanao inona azy aho akory. Hafa indray izany. Eny e, aza matahotra indri fa vitako soma tsara raha izay fotsiny. Sady aleo koa indri hipetrapetraka fa tsy mety amin'ny fahasalamandry ino mivezivezy amin'izany a. Aleo alamiko ny zavatra rehetra dia mitonia tsara fotsiny. Fa izao aza dia mampiseho toetra hafahafa amin'ny vadiny fa tiavy tsara foana izy aloha. Eny akia saotra betsaka fa tsy irery aho manana andry. Raha zava-mitandry tamiko hatramin'izay a tena tsy voavaliko. Ao Andriamanitra manakaream-pahasaovana marina soa rehetra nataondry. Ary aza mitomanika inona fotsiny ky mampinamana. Mifanampinampy eo foana tsika amin'izay azo hifanampiana. Aloha tapery ilay jus dia andao tery gody dia makaina fa hitako tena reraka be indry izany.
sy tia marina. Elan'ny toratorana tiaka nahavomasonangatra. Tena tsy tiako fantatry aly mihitsy izany zavatra izany. Ngamba tia ampitombo ny aretim-pony raha izany ny fantany. Raha izany koa mifantatry ny ao am-piasana, afa-baraka marina. Mba olona manana ny toerana maha izy ahy ihany a, dia inona no atao? Ary aly mbola tsy tonga foana ato trano hatramin'izao. Zaho ty efa avy nanala eritreritra tany rehetra tany. Efa taizany tsy tongako. Mbola zaho ihany tonga voalohany ato trano. Fanakaiza ilay vatoko e. Zaho koa ohatra miahotra izany antso azy amin'ny telefona. Tsy haiko hoe manino. Nefa ny tena tsy fanao ny aly mihitsy izao e. Efa mivalo alina. Mbola tsy miditra ny trano ihany. Izay kosa namako. Izay ny tomobilina. Otrany matahotra azy. Vokaka izy angamba izao mahita anao hoe tonga aloha atao trano. Aleo tiana fanina rangahy. Mialy. Alina be ny ianao izany fa tonga e. Fa mbola taiza? Anio ianao tsy mba miantsona milaza akory. Toa tsy mamaly ianao e. Fa tsy ianao mba tonga aloha androany. Ary angamba misy azany fampiantso izany rehefa ohatr'izao. Sa ve rehefa mba izany tara-fodiana dia mila manao an'izany zavatra teneninao izany? Ialy ah. Vatiko anie ianao e. Mananjoany ahafantatra izay alehanao rehetra. Sady tsy mba fanaonao mihitsy ny mody aly loatra an'izao a. Dia gaga ianao fa mody alina. Ary mba tsapanao ihany ka ifisiko. Mba fantatra hoe tsy atao trano a. Dia tsapanao hoe alina fotafota ny vadinao. Aza mitomany moa kia. Inary ty. Miala ianao Eritiana. Aza manetsy keliko eto amiko eto. Everinao tsy fantatra daholo moa zavatra ataonao. Ataoko ahoana? Fa zaho moa manao ina ry aly? Ampy izay fangenako Eritiana. Ampy izay. Ialy ah. Fa maninona ianao e? Dia aveza amin'izao alina be izao ty ianao? Ay ty ianao fantatra hoe aveza? Ka vadiko aho ianao? Avy any Madama Rena raha izay no tianao fantatra. Fa tsisy fa Eritiana. Manina izy nataonao ohatr'ireny? Tabataba, herisetra. Izany mba nasetrinao azy. Mba tsapanao moa hoe ohatrany ahoana fimpitahany fono na asombony ena tamin'ilay olo tiany. Nefa dia ina nandravanao ny asambarany. Tsy nisalasala akory ianao. Tsy nisaina kely akory nandatsaka ny ranomasina. Nanakona ilay taratra hazavana ny tsilo ny fiainana. Nosaromanao rano mainty tao anaty fotoana foly masoandro mibalika nadrakotra ny fiainana. Andray. Ialy ah. Ngany fampiresaka nareo. Efa andeha hamoy fo izy ny sakanako. Nampalahelo loatra. Tisy fanantenana tamin'ny teny fitaka sy fampandriana drisana taonao izy. Mbola marefo loatra arena. Tsy mbola zaka ny lanja fahoriana toy ny ampitondranao isan'andro ato. Anika ny hamoy fo no heverino vahaolana vetivety. Tena mifona Ialy. Ialy ah, mifona. Andray izany atalako marina. Tena fa mendrika loatra ianao Ialy ah. Tsy te hiresaka aminao tsony ahy. Lehilahy kanosa ianao.
Tadidio fa sombiny hainao any no entin'ny vehivavy iny. Eny saingo karakaraiko izy. Akakanjo fotsiny koa ny diako aty fa za tsy hijanona akory. Fa hoaiza ianao? Hoaiza amin'ity andro efa alina be ianao hialy a? Tsisy tokony rarahinao izay lehako ani. Milamina tsara ianao ato tsy misy anahy. Fa zao ahoana? Mandehanana ianao mivoaka eo amin'io terasy io e. Dia tazany hoe iza ny miandry aho velany eo. Ato iarena? Fa hoaiza nareo e? Hatreo ihany angamba ny tokony ho fantatrao. Na tsy tianao aza ny zanakao ndreto izay vona efa nometanana fitaizana ny zaza iny. Tafandriamanitra sa mivady malalako izany. Ialy! Ialy a! Ialy! Fa inona mihitsy ny tindry ity atao e? Tondry indray no misahirana amin'ny vehivavy iny. Tsy azoko mihitsy ka. Mihirana. Ny vatoko any kindrenjanany e. Manana didy amin'ny mihitsy a. Sarobitany akizany zanaka izany e. Zary firy-taona mbananirina nefa tsy nentina azo mihitsy. Sady tsisy olombelona lafatra kia. Fa izay mahatsapa ny fahadisoany ka mifona, izay ny tena zava-dehibe. Tsy mitana lahelo na kely akory amin'ny arena. Mampalahelo loatra
izy. Mbola tanora vao eritrerony nefa migioka ny ngidin'ny fiainana sahady. Izay kiny tsy amelako azy rery aho, hanampy azy arak'izay vitako aho. Fa fonina loatra ary ny ao anatin'ny ndry e. Za indray ve moa nisahirana amin'ny adalany? Indrindray no hidikizo amin'izany fa dia miteny aho izay a. Aza manao an'izany ankimirana, mba vehivavy ihany angendry e. Ka ndry ihany io koa. Ka izy ary mba ianterana eo e. Eritiny efa tsy hitady rasy tsony mihitsy. Ny ray nefa maty, ny reny any ambanivohitra lavitra any. Mampalahelo any ankizy iny e. Tsy maintsy raisiko akiny andraikitra, ary za miny fa valim-bavako izao. Na tsy nahazo zaza za men'Andriamanitra fahasoavana ahafahako hikarakara azy mianaka kely. Dia hafa mihitsy ndry ity ka. Mariny, tsy mbola nahita olona manana fisainana ohatry ny ndry aho. Na te hosirena amin'ny ataondry ary aho ohatry ny lefaka ho azy satria toa marina daholo izay voalaza ndry. Fa aveza aloha ndry ity e. Avy nijerijery akanjo ny zaza tany ankizy za, dia nividy akanjo mafana koa anaovany arena rehefa mifana izy. Ay, jerendriany reto e. hoe Reto akanjon-jazy reto mahafatifaty ane izany e. ndry tena hita misoritra eny amin'ny tarihan'ny ala mihitsy ny hafaliana. Tsotra izany raha olona marina ka be fitiavana loatra izy. Hitakiko tena mahafatifaty ery izy izany. Zany akeo ihany fa zao rehefa nandinika dia tsy avelako andeha asa tsony angamby arena ka sao dia reraka loatra izy ka izy fetraka eny amin'ny fitondrany voky eo izany. Sa hoana ny eritreritry ndry? Eny e, rehefa izay ny tandry mety moa maninona koa. Hoay, ary efa amin'ny 4 latsaka fefanky izao a. Fa za tsy andandalo amin'ny trano ity tsony aloha ka za rary nanaiky ny ray aman-dreny varotra apetrahana. Inona daholo moa izany ny entana ilaina tsy maintsy hoentina. Body fotsy dia leo entina daholo reto akanjo mafana reto. Dia kiraro koa aiza tiana. Dia inona koa re izany atray ary misy zavatra mianjerana izany. Aleo ijery. Koa no nampianjeran'ny tovasy ty tato. Ohatrany tsy azoko mihitsy aza mitabataba eo a. Angena, manaraka na moramora fotsiny. Ao angena, aleo mihitsy asiana tiskotra be ty mivava aloha. Tandre mitabataba eo ka nahirana. Zay zao manaraka na fotsiny. No aingana karakely tia. Aingana miditra tena ty kara ty. Inona ary ty mitady anohatra ty? Dia mbola tsy mampiasa hery aminao aho dia maneke moramora fotsiny. Mazava ve? Aingana midera. Ay naikianaka amin'ny soabe saina be ohatran'ity. Afaka ninona eo koa nefa e. Lasa zao. Aiza moa le tiandry hoe toerana anaovantsika vakansa any La Réunion. Anaova hoe toany La Réunion kely androany. Azo La Réunion kely tsika androany. Tanteraka ny nofonofondry. Ary aza mitomany ohatran'io moa e. Mangina izany malalaka izany. Mangina fefa hoentin'ny dada hitsangatsangana anie nareo mianaka e.
hoentiko any amin'ny toerana mahafinaritra be, misy ranomamy be. Dia hitandreo tavoangy akaikitreo io no sotrotsika rehefa tonga any. Eny amoron-drano tsika aroa tazatazana filetika amin'ny masoandro. Ary fa foa io ranomaso tandre mihetsiketsika mahery ao ah. Dia hitandreo koa tia tanako ty zareo tsara draidraidray manjelanjelatra salamizany. Ity no andidiako ny kibodry rehefa maditra tsy manaraka ny teniko ndry. Azo manao mampalahelo hoe tsy natao ampitomany andriana iny teniko e. Rehefa endry tsara ndria dia milamina tsara vakansa atsika. Maninona e? Iteny ao ary fa esorintsika aloha ty skotra ty. Zay sady mahitabataba ty ankodahoda ty arany indray tsisy ahiny mihitsy. Ao mahazo aina tsara. Ahoana ngasipotra be feny ty mahazo andry. Dia andoha be za fa afaka mijanona kely ve ny fiara? Ay, zay lehibe vokako. Sady fanina be azany. Andoha zao ary aleo aho hijanona kely ary dia saotsy ato anaty fiarako ato mantsy manao ny tsy fanao. Fiara tsara taretino antoavana saiko sisifandry ao anatin'ny vavandreo zay alohandreo hijanona vetivety. Ary aloha sokafana amin'ny fitaratra zay. Tena misy rano osotro kely aloha ndray. Aleo rangakapoaka amin'ny tavoahangy eto akaiko ty ny lohany a. Sokafako angana ve ny varavarankeliny dia mandositra. Mameritapaka oaizy ty iverena ty. Tena tsy afaka marina. Tadinina tena mitetika anao aiza nefa saringitra amin'ilay vy amin'ny varavarana ny akanjoko. Tena tsy afaka. Mitetika anao aiza ary vao maika tonga dia fatorako amin'ity skotra be ty indray ny tanana sy ny tongotra. Amin'izay tsy afaka mipelipelika ntsony. Ary ho tapenana koa mivavy ao mangina ary midiry amin'izay. Vitanao tsara amin'ny vitin'izao raha mipatrapatraka amin'ny lohako izao fa tsy ataoko vitavita
zay reho nentina anaovandrianay vaky ny lohako indri zao raha mba endry tsara raha tsy nanao zay hoe ampisaraka ahy tamin'ny vadiko ohatr'izao tsika roa tena nena finaritra lavitra ny tebotebo mihitsy mba inona moa ny zavatra tsy azondry tamiko hoe ha zay rehetra nylaindry azondry daholo mitady tranondry mividianako io nanamboarako an'io vilatsara tary io mila volondry meko zay nahafapoandry mihitsy ny fitiavana moa mangony fotsiny ka tena lasanjoro-mbala tanteraka ilay vady malalako noho ny fisindry tiako aneky mivadiko iny tena tiako olona tsotra tia vavaka tsy mba nitabatabana mivazavazana zany mihitsy ninninona adalana nataoko zany ndray raha mbola nitambatambazina ary tena netiny ambavaka mihitsy tena tiako iny mivadiko iny ka tena tiako iny ampahafantariko ndry tsara mihitsy zany saingany tsy fanananay taranaka no nampiboriboka kely anahy nitsiritra loatra nahita manodidina misy miantso hoe dada misy zaza mitomany sy mibadabada ao an-trano zaza mipelipelika eraky ny trano ny lalao rahazaiko ndry tsara fa zany ny tsy nahafen'ny fahasambarako niaraka tamin'ny aly tena niezaka izy nanaraka amin'ny fitsaboana fa tena tsy nahazaza mihitsy tsy nety niteraka izay zany ny tena fanondrinay zany hoe hananjanaka izany ary fanondriko tanteraka nefa tamindriana azo ka tena azo mena tsiny a raha tezitra tamindri satria tiako loatra mivadika ary tena tsoko ka raha io zaza kibondry io no amoizako azo mandrakizay kosa azafady miala tsiny a tena miala tsiny indri tena tsy nahay nanararoatra ny fahasambarana natoloko andry loatra ka zao ny fiafarandry ny vavandry ary ty tsy afaka misokatra hiteny akory ny tongotra sy ny tanana mifatotra daholy indri ty amin'ny toerana tsisy Andriamanitra naleon'ny vadiko namela irery fa indrindray no mikarakarainy sy no sahiraniny ahoana moa no anakeko an'izany ry arena ampahafantariko andry fa zay ny antony hitondrako andry aty mba mahatsapafangiry firina koa amin'izay ndre fa tsy zay ihany no izaka ny takaitrana velan'ny fiarahantsika ka andry andeha hitsotsotra ho tsara karakara aty amin'ny vadiko aty mba impiry moa ndry nanery anao hoe ataovy ny divorce amin'ny vadika impiry zany no fitiavatena ndre tia tena averiko amindry ale teo anatin'ny atodohandry fa tsy foko iny vadiko iny tena tiako iny fa ndriny nanimba ny tokantranonay ka na higogogoky hitomany mandra-paharivan'ny andro eo ary ndry tsy ampiotsina amin'ny foko velively maratra malahelo ambadiko zany mazava iza koa kizany olona tsy mahalala fomba izany zay dia dodonana mafy sinina ny varavarana sady amin'ity andro efa hariva ndana aloha akizy ireo za zany tena reraka be mihitsy andraso re
isa le madama be tsara velatsiny. Mba moramora kely azafady a. Ianao aty tokantranoko indray ny tao miseho be vava. Tsy ianao mihitsy ny ilaiko fa le madama be Zestiny. Avy tao. Fa ina ke izy tabatabaka meratra olo zato a. Zao madama, efa nampandremy polisy fa mba hamoramora ny raharaha dia avoay mora fotsiny arena. Tadidio fa vehivavy be voky iny ka raha maninona iny tsy afa miala ianao. Avoay fotsiny izy. Ka tsy nao ihany moa laza fa lasany ambanivohitra izy. Kina ny vazavazanao anaty. Sady lasako ianao voaka ny tranoko fa olona tsy malala fomba tsy manaritra problème aty an-tranon'olona aty fotsiny. Madama, tsy misangy aminao rehefa hitanao fa tsy ao am-piasana izy dia naleonao nakany an-tranony dia avy eo niterenao anaraka anao izy anatanteranao valifatinao. Voaka aloha aleo azava tsara le izy. Vao niteny tamiko ianao hoe lasany ambanivohitra izy dia nody koa mbola nakany an-tranony ahoana. Areo asehoka anao tsara reo ny pirofo. Reo ny pirofo fa tsy nitsahatra ny antso azy mihitsy hatramin'izao fa tsy mandray telefônina izy. Ka ny telefônina ny arany ty amiko ty jerio ane zany tsy sangotsony ty resaka ty madama. Ny alany tao am-piasana hoe anakany akanjona ny trano izy fa hoe hipetraka any aminay satria matahotra ny valifatinareo izy. Ny andry azy nefa tsy tazina alehana hatramin'izao. Varavara efa misokatra no ny vataniko tao dia niditra izy anefa tsy tao. Fa ty telefôny ty no hitako tao netany efa vovoatra tao anaty valizy. Ny tena naitra anahy dia nahita n'le vasy lehibe teo amin'ny lalatsara vaky ary teo ninoko fa nisy nakakerina izy. Maninona? Tena marina ve izany lazainao zany? Tena marina izany madama. Afaka miverina any an-trano isika manamarina sy voalazako taminao rehetrarehetra teo. Ka tsy aleo tonga dia ny polisy no mpandrenesina zany andrainy andraikiny. Sa ianao teo moa efa nampandre? Eritiana. Tena eritiana reto ny nakazy andalo. Ahoana? Fisaka? Raha tiandreo fantatra ny anaran'ity toeran'ity sy ny tantaran'ity toeran'ity dia aleo ampahafantariko andry.
ity no antsoina hoe toeramamy raha tsy fantatry indri. Toeramamy. Mazava? Tato anatin'ity trano kely falafy ity no nolazako tamin'ny vadiko fa vonona ny atakatra azy ho vady aho. Ary vonona ny voady eo ambonin'ny alitara. Amin'izao fotoana izao noentiko aty indri satria nanatantara tamiko ity toerana ity. Ary mbola ty ihany koa no amaranako ny tantaranay. Aleo ilevina ty izay nisopatra sy nandrava ny fifankatiavanay. Dia sasindry izany. Ary aleo aloha asoriny ty tampom-bavanao ty. Ty aingana sotroa ny rano. Sotroa aingana fa noana ilay zaza ao kibondria ao e. Eritiana. Inona? Fa nahoana loatra renao dia manao atoy izao e. Mijaly ilay zaza ato zanakao anie io e. Tsy raharahako ry arena. Andray. Tsisy dika antsony ny fiainako. Potika tanteraka. Tsy namposiko. Nanjary ad-tsaina tsy zakako tsony ny eritreritra ny fahoriana nampitsindraiky ny vadiko. Nefa izy niezaka nyty afoana. Ka iny fa mba jereo ty zazy ty. Mahantra loatra izy. Zany mbola tsy nomeno sakafo mihitsy hatramin'ny omaly. Reraka be aho. Ndre tohatra mampalahelo andray ty izy. Tsy raharaiko rangaha. Zay fahoriana vo nanomboka omaly ve? Ninialy ary fieritona ny aretany tsy nitaraina izy. Eritiana, jereo ty zaza ato kiboko ty. Zanakao io, zanatsika. Aza ampijaliana izy. Omeo soa mba ahita masoandro fa aza ampitehana ny fiainany. Fa ao reto fatorany reto. Eritiana, zanakao ny ato. Tianao izy ary te ahitanao. Te antso anao hoe dada. Te hanoroka ny takolakao. Te hamirana ny sandrinao. Fa ao ary Eritiana, mijaly ny zanatsika. Ty losako marina. Fa ao ary Eritiana. Ty losako marina. Avelao izy ny sy tamoramora aminy ianao. Ratsy zany. Atoraka iny aminao ty vady eto an-tanako ty. Ialy ny vato malalako. Eritiana, za ihany ty ny vadinao. Apetrao iny antsiny Eritiana. Miangavy anao apetrao iny. Ialy tiako ane ianao e. Tianao na dia ireny ara ny adalana vitako. Eno za koa ane tianao e. Zany ve? Vadiko foana ianao. Fa apetrao moa iny antsiny e. Ory vatra, ambilo ianao vany arena fa tena reraka be n'izy zany e. Ohatra tena torany ty. Torany arena. Ao mba tena ho any anaty fiara aloha dia ana sady mikosika no hitondra zany amin'ny hopitaly ka. Ndraiky anao adalako daholo zany rehetrarehetra zany. Ina tsoa moa no tokony havelomako e. Nampitondra fangirifirina ho an'ny hafa fotsiny aho. Andriamanitra, tena tsondromy tamin'ilay azy teny aminy ny kibo. Vatra mirana maty ho vadiko fa avinjeo e. Lanitra, aingana. Ary misy olona zany Eve nareo ihany mandroso ry izy roa. Manaondry? Manahoana? Misaotra betsaka kia. Ary sy atongara miseno magingina rery ianao zany? Nisy asa tana marina atao kely am-piangonana dia lasa namonjy kely an'izay izy Zay mianaka moa tsy afaka dia izy mba solitenana intely mianaka kely. Ay kosako. Ary matory nga sombiny ena kely zany? Ie matory eo ambony ao. Ao mazoto toerana aloha nareo e.
aleo ahakaranom-boankazo kely aloha. Iary koa dia misahirana tsy janelana izay aiza koa ki dia hoe misahirana moa ndry hitako tena ny anahazo aina mihitsy ny madamialy izany sainao tsy nahatsikaritra an'izany tsapako izany efa milamina kosa iziko sady hatramin'ny isy ny sombony aina hitako tena feno ireny fahasambarana izy mivady dia tsy malahelo ndrivy hoe lasan'ny olona sombony aina sady ndry tena reny niteraka azy mihitsy nefa tsy fantany akory hoe tiany tena reniko malahelo ve moa tsy alahelo tsapako hoe tena mila zanaka izy mivady tena foko izy sady aly raha teo nandray azo toy ny zanany foana na dia tamin'ny fotoana mbola nitondrako vokany io zazy io azy tena be fitiavana izy ary valim-pity tamin'ny vitany rehetra tamiko nanomezako an'io zazy io miala tsi rery izy roa fa somarera ela kely ao ary aza mihafahafa mihitsy misy vahina ny ato an-trano izany manahoana roroa kely miaraba monsieur Ertina salama tsara miaraba anareo manahoana enao mihitsy izao nandrasanako izany ary nahitona kosa zany za koa moa somary mialatsiny fa namita didy kely tany am-piangonana tany dia zao vao afaka niala tany ka ino zato vaovao nahitinareo tsy dia asiana resaka be ngamby izy ity rezy mivady fa zao ny antondrianay ity anatitra n'ity fanasan'ity ho anareo mivady zay zany tokoa ve mariage ve izay indrindra vaovao tsara kosa ki izanyko dia misaotra betsaka rery izy roa tsy nanadino eny fa na dia somary lavidavitra ary misy anareo tonga foana nareo no fitiavana anay telo mianaka mitsodrano anareo sahady dia maharena tokantrano misaotra indrindra andriamanitra ny omba sanampy anareo amin'ny fikasana rehetra izay kasainareo mivady kely dia misaotra betsaka misaotra kia dia tena ombako manana mihitsy zay teny nialy vady mahalalako izay ry izy roa kely dia mirary sobe dia be ho anareo fakatiava tsara mahaiza mifampiainy sy mifandevitra foana dia zao azadiny mivavaka teny ilaina manakina amin'ny fiainana amin'ilay tompontsika marina mihitsy izany misaotra rezy mivady fanetany izany eny dia makasitraka rezy mivady tena mipetraka ho ray aman-drenina noro sy nananatra ilay foana nareo ka nahatongavanay amin'izao fikasana lehibe izao misaotra indrindra re rezy mivady tsy sisaorana izany ry vahatra efa toy fianakaviana ray angentsika izao natambatra sy nampiambon'ny sombony haitsika izay mihitsy natolotry ny MBS radio anareo teo sombony ireto afa no namelona ny tantara olomamo sy laza tojoery ho ny felana bodin'irina sy raha eva sofinaritra miaraka tamin'ny andritiana raha Stefano sy ny baloratra nandray feo sitraka ny andrindra sy nanany totosa no fiandrianjara sombony haitsika sombony haitsika